Anamboatra volo aty zako isokelya. Nataoko boribory le izy teo dia ohatran'ny tsy mety. Fa kosa aleo mba hoe atao lamaody hafa indray sa ahoana hozy nareo. Atao lamaody hafa indray itanareo vao avy sasako izao ilay volo dia somary miparitaka be. Dia fatorana ilay izy. Tokony sintomiko izao fa somary mbola saingana kely zako dia tsy sintomina aloha. Ohatra ny ahoana ny volo tianareo amboarina kely aloha. Atao ohatran'izao fotsiny raha efa mety. Fa tsy tianareo izao. Dia akafigo aho aloha. Mila bangona kely dia hoe amin'ilay hoe mbola tsy manam-potoana aloha hisintomana an'ilay izy fa ianao fotoana koa vonjovonjena. Ohatran'ny manentana be izy zany aloha somary hididiana izao matotra tsara. Dia tady figo aloha. Hita ihany ilay figo dia bangobangona kely ohatran'izao fotsiny ilay izy. Sa fatorana? Fatorana ve tianareo? Ilay voloko inga zareo malatsaka be. Zao ilay voloko amin'izao hozy nareo moa dia hoe matevina be izy hitanareo. Fa rehefa ampiako menaka eo izao tonga dia manentaka be. Any amin'ny tsizy akory sady mahamenatra be izy ireo. Eto amin'ny devant eto aloha eto fotsiny izao izy somary ohatran'ny hoe matevitevina tsaratsara. Amin'izay mampalahelo dia any aoriana tsisy mihitsy fa mody eto aloha eto fotsiny mody matevitevina be ao. Dia rehefa bangoiko ihany koa ilay izy izany dia mba bangoiko tsy moramora satria hitanareo fa miongotra ny volon'ny tena. Ny tena mbola tsisy lotsilojafy dia efa miongo-bolo sahady. Ka ilay miongo-bolo moa izany efa karazantsika olombelona ilay izy. Tsy maintsy rehefa mibango volo dia tsy maintsy miongotra ny volo izany hoe mba afaka mitandritandrina ihany izany mba tsy hiongotra be ilay volo. Ahoana hozy nareo? Izao. Rehefa avy eo vao sintomiko fa aleo aloha andeha amin'io fotsiny. Fatorana ve no tianareo amin'ilay volo sa atao ohatran'izao fotsiny? Tsy ratsy a. Atao ohatran'izao fotsiny. Tsy ampiako menaka aloha raha misy menaka dia mivoretaka be. Hitanareo? Ary ilay makiazy hoe mba ampianareo naoty any sa ahoana? Zay. Zay e. Tsy ratsy. Zay. Izao mety tsara amin'izay izao.